Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio talata 1 ny volana aogositra 2026. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminareo ny amin'ny zavatra iray izay nisy eo zany tamin'izako nakany Madagasikara. Izany hoe nanao ny asan'Andriamanitra tany ahako nandalo tany ahako tamin'ny taona 2024 faraparan'ny taona teo eo zany. Dia ny zavatra niseho ny fahavalo tsy faly fahavalo. Ka ny zavatra anankiray tamin'ireo no ambarako aminareo eto fa mangataka anao aloha zahako hiarivavaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara. Hiarivavaka sika tompoko. Jesosy Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tsy misy toanao. Ity aho tompo hijoro vavolombelona amin'ireo zanakao eran-tany Jesosy, mba tena ampifoha Jesosy ny zanakao tsiraray avy ny témoignage ataoko eto, satria Jesosy tsisy intsony ny fotoana ho ianao, tsisy intsony ny fotoana. Ny fahavalonay dia tsy faly Jesosy, fa mitady ny anam-potehana anay amin'ny hevitra maro samihafa. Ka mangataka aminao tompo, oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny zanakao rehetra eran-tany. Tompo, afenao ambany tanàmaherinao Jesosy izahay, ka oka ianao Jesosy ho manda afo manodidina anay. Tompo malala mangataka ny fanahy masinao, oka ianao fanahy masina no ampiteny eto, fa izao dia fitaovana kely sy bitika ihany. Ka misandrata fanahy masina, mitenena fanahy masina ny amin'izay tianao ampifoazana ny zanakao. Ka sio ny tsiraray avy fanahy masina mba tena hiomana, satria ho avy ianao Jesosy. Ka misaotra tompo ny voninahitra ho anao. Oka ianao Jesosy andrakotra zao témoignage izao amin'ny ranao soa Jesosy. Ka misaotra tompo, misandrata Jesosy fa oka kosa izao hiena ambany dia ambany. Ka ny voninahitra ho anao rery any Jesosy tompo, amin'ny anaranao nametrahako izao vavaka izao. Aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, araka ny nambarako teo dia zavatra iray zany niseho tamin'izako nakany Madagasikara tamin'ny faraparan'ny taona 2024 izany. Ry havana, ny fahavalo dia tsy faly amintsika, ka tokony mitandrina isika. Ary ny fahavalo dia misy ho an'izay mbola tsy mety mino ihany. Misy ny fahavalo. Andriamanitra dia tsara ary ny fahavalo dia ratsy, ary tena misy ny fahavalo. Ny fahavalontsika dia ny devoly sy ny firongony izany. Misy verse manambara momba ilay fahavalo izay naseho an'ny tompo ahy tamin'ny tany Madagasikara. Anankiray tamin'ireo zany no ambarako eto aloha. Dia horaisitsika le verse dia rehefa avy eo manazava ny amin'ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 12. Dia eo amin'ny andininy 7 no vakiantsika ka hatramin'ny andininy 9 ihany. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Apokalipsy toko 12 andiny 7 ka hatramin'ny 9 ihany. Ary nisy ady tany an-danitra, i Mikaela sy ny anjeliny dia niady tamin'ilay dragona, ary niady ilay dragona mba amin'ny anjeliny, nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay mena ranatranainy, izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Amen. Ry havana, dragona lehibe, tena misy izy io tompoko, tena misy izy io, tena misy ny fahavalo. Ary oka ianao amaky ny toy ny ten'Andriamanitra manambara fa
loza ho an'ny tany satria idina etizy, efetizy tompoko, efetizy ary hitako tao anatin'ny fahitana. Mbola misy ihany koa verse anankiray ao amin'ny bokiny Isaia manambara ihany koa an'ilay dragona io izany. Isaia 7:20 ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe fandresena ny leviatana. Isaia 7:20 ihany. Amin'izany andro izany ny sabatry ny Tompo izay mafy sady lehibe no mahery no hoentiny mamaly ny leviatana, ilay menarana mandositra, ny leviatana ilay menarana miolikolika, ary hovonoiny ilay dragona ao an-dranomasina. Amen. Dragona. Io dragona io no ho ambarako aminareo anio. Izy ihany zany ilay satana, ilay devoly ary koa ilay menarana tranainy izay voambara any amin'ny bokiny Genesisy, ilay namitaka any Eva, ilay namitaka any Eva. Dia verse farany no raisitsika alohany anambarako ny zavatra nisy zany ao amin'ny bokiny Petera 1:5 andininy 5 sy 6 ihany. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Petera 1:5 andininy 5 ka hatramin'ny 6 ihany. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra dia mampitandrina antsika izany mba tena ahono tena isika ary tena hiambina, satria ny devoly fahavalontsika dia mandendeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Ry havana, tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy, mila tsika manohitra, ary tokony tsika tena hoe miorina tsara amin'ny finoana izany, satria isika dia tsy irery fa maro zany ireo olona mitovy amintsika rehefa tena mijoro tsara isika. Aleluia, aleluia. Ry havana, zavatra nisy dia izao. Raha tany Madagasikara aho dia nisy zany fotoam-bavaka izay zany nataonay zany tamin'ny izahako tany Madagasikara. Zany hoe no avy Jesosy izany. Dia no ny efa teo am-pivavahana zany izahay indray asabata, dia no ny efa teo amin'ny fotoana zany eo amin'ny fibebahana izany. Dia tamin'ny fotoana io zany dia mbola tsy teny amin'ny pilipitra zany izahako, fa niaraka tamin'ny olona zany ilay mipetraka zany aty amin'ny manatrika zany. Dia zavatra nisy zany de teo ampiakohofana, zany hoe nisy zany tarika teo tamin'ny ireo zanako ara-panahy zany. Dia tamin'io zany dia teo ampiakohofana izany, teo ampibebahana izany, dia tonga zany ifanahy masina ny teny hoe tokony izany tonga de mandroaka devoly izany ny ekipany mpanao délivrance izany. De ny teny zany izahako tamin'izy ireo, de nanomboka zany izy ireo nandroaka devoly, fa izazany hoy ny fanahy masina tamin'ny fotoana io dia mijanona miankohaka eo aloha izany. Zany hoe miandry zany ny baiko ny fanahy masina arak'izay tiany zany ho tanterahina, satria izy no mibaiko. De ny teny zany tamin'ireo ekipany mpanao délivrance hoe mila tonga dia mandroaka devoly izany ianareo. Za teo ampiakohofana teo dia hitany masom-panahyko, zany hoe mikipy zany amin'ny fotoana io. Fa hitako zany avy eo amin'ny akaviako
avy eo amin'ny akaviako. Tsy haiko na efa nataoko teto ihany ity témoignage ity fa matoa nataoko an'io dia na de miverina ary dia ny fanahy masina no arahako baiko izany. Dia hotoizako ny zavatra nisy. Dia teo am-piakofana zany dia nanomboka nandroaka devoly izany ireo ekipany mpanao délivrance izany. Dia noho avy eo hita ny masom-panaiko amin'izahako miankohaka eo amin'ny masoko mikipy nisy dragona lehibe tena ngeza be zany izy io tsy hitako akory ny tapany ambony fa ny hitako dia ny ilany avy amin'ny sisiny amin'ny tongony izany hoe manomboka eo amin'ny feany eo ambony amin'ny tapany ambony iny zany dia midina zany amin'ny côtény tongony midina iny izany. Izy io tena goavana be dia ny tongo zany mamindra zany hoe hitako hoe mitsatoka zany mamindra teo akaikiko amin'ny côté akavia. Dia misy nefa ny olona eo amin'ny akavia fa alavidavitra kely ahy ohatrandray ny plasy any amin'ny toerana fivavahana ireny fa seza tsiraray avy zany no misy anay. Dia mamindra zany izy io, mamindra tena hoe milamina be, everiny fa tsisy pahita. Everiny fa tsisy pahita izy fa mamindra tena milamina izy zany. Ry havana, voninahitra ao an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia mampiseho ny zavatra tsy hita maso rehefa tiany ampisehoana antsika izany. Aleloia. Dia toizako ilay zavatra niseho. Dia ny felatongony izy lay namindra teo akaikiko teo zany dia ngeza be mihoatra noho ny habe antsika zanak'olombelona. Ary ny lokony dia maintimainty be ilay dragona io. Ry havana, namaky tenitsika teo momba ny dragona, momba n'ilay satana, momba n'ilay menarana tranainy, momba n'ilay leviatana any an-dranomasina. Izy ihany lay namitaka ny Eva. Ry havana, tezitra izy ary tsy faly. Tsy faly amintsika zanak'olombelona. Mandendeha ty ambony tany izy io amin'ny ara-panahy. Izy no nasehon'ny tompo ahy. Hotoizako ilay zavatra niseho. Izy zany mamindra tena milamina be zany. Everiny fa tsisy pahita izy araka ny nambarako teo. Dia niteny aho noho ny avy eo tamin'ireo mpanao délivrance fa misy an'izao eto zany. Noho ny avy eo zay vao nitsangana izany nanampy amin'izay an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Dia tratra ilay izy satria vao nanantona dia niovitrovotra be ilay olona alavidavitra kely nisy ahy teo amin'ny akavia. Aleloia. Niovitrovotra be izy dia izy no nitoeran'ilay fahavalo. Ry havana, oka isika hitandrina satria ratsy ny fahavalo ary mitoetra ao anatin'ny olona izay tsy misy an' Jesosy ny fahavalo. Mitoetra ao anatin'ny olona izay tsy mankatoa ny tompo ny fahavalo. Aoka ho tsapantsika tsara fa tsy devoly iray akory no mitoetra ao anatin'ny olona anankiray. Tsy voaisanao ny devoly ao anatin'ny olona anankiray. Satria rehefa foana tsisy ny fanahy masina isika, rehefa foana tsisy ny tompo isika, dia ataony fahavalo trano hitoerany, miditra avokoa zay te hiditra rehetra ka mifoaza tompoko. Ampijaliany satana, ampijaliany devoly ny tenan'olona anankiray rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra.
ataony fahavalo mihitsy andevo ny ota, ka tokony hisaraka amin'ny ota isika, tokony hanao divorce amin'ny fahotana isika, mba ho lasa zanak'Andriamanitra, mba ho lasa zanak'Andriamanitra. Ry havana, mifoaza tompoko, fa ny fahavalo dia tsy faly. Oka isika hitady ny tompo ary hankatoa azy ary hiala amin'ny ratsy rehetra. Zay tompoko ny anio fa mahireza daholy vonjeo ny fanahinao, dia mbola misy ny fotoana amindra ny tompo fo amintsika tsiraray avy. Alleluia, amen. Veloma tompoko. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra.